ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fa ny miarabantsika rehafaka malalatra ity talata faharoa ny volana martsa ity. Ny mofinainantsika anio dia ny Koritianina faharoa toko voalohany. Koritianina faharoa toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Fakitsika amin'n'an'i Jesosy ry havako. Esorana ny Andriamanitra raha ny Jesosy Kristy tompontsika raha ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampionona rehetra izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononanay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary araka ny ampahoriana ara-pahoriana izay dia ho fampiononana sy ho famonjenanareo izany. Ary raha ampiononana izay dia ho fampiononanareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo satria fantatray fa tahaka ny imboranareo ny fahoriana no imboranareo ny fampiononana kosa. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miverina raha miteny malagasy dia miverina matetika eto ny teny hoe fahoriana sy fampiononana. Fahoriana sy fampiononana. Amintsika moa teny hoe fahoriana dia mandrakariva manjo fa mety mahadika azy kokoa ny hoe fijaliana sy fampiononana. Fijaliana na fangiry firiana ao anatin'izany ny fahoriana amin'ny manjo sy fampiononana. Raha toa ka jerena ny tontolo na nanoratany Paoly na ny didina izany fampahirizana izany dia Paoly dia tao anatin'ny fanenjehana. Ary fanenjehana nahazo ny Paoly io dia fanenjehana anatiny. Tsy hoe fanenjehana fanjakana na ny fiarahamonina na ny tsy tia azy loatra nanenjika azy fa ny mpino no somary na ataoko hoe mahitsymihitsy tsy nanaiky ny maha-apôstôly an'i Paoly. Vokadrano dia matetika nandalo fahasahiranana izy satria ny lavin'ny olona ny antso maha-apôstôly azy mihitsy no tsy nekeny maro indrindra ny tany Korinto. Ny Koritianina moa taratasy faharoa ny Koritianina moa dia nanazava mihitsy ary namerina ny tantara mihitsy Paoly ny tsona azy no io fisalasalana tao anatin'ny olo iny amin'ny hoe tena voantso marina ve izy, tena apôstôly marina ve ty Paoly ty satria nanentsika ny fiangonana izy, nakasitraka ireo olona izay nakahalan'ny kristiana izy tamin'ny fotoan'androny dia apôstôly nantson'ny tompo ve dia olona ohatr' izany. Ny olona nantson'ny tompo dia olona tokony ho tsara fanahy mandrakariva, olona manana fiainana milamina. Ary ty Paoly ty tohatra ny olona hafahafa be ary izy tany aloha tsy ny sisa rehetra dia betsaka ny olona izay ny salasalany amin'ny antsony Paoly amin'ny apôstôly azy dia na fandresen-dahatra fijogona vavolombelona no asehon'ny Paoly amin'ity taratasy ho an'ny Korintiana. Ny anankiray amin'ireny izay tram-pelatanantsika milaza fa nitondra fijaliana izy ny amin'izany maha-apôstôly azy izany. Dia manao hoe teny roa no manaitra amin'ny tapany voalohany diny fahatelo sy ny ateo io mba masotrika io dia ny hoe fahoriana na fijaliana sy fampiononana. Ilay teny hoe fahoriana dia voambolana roa no ampiasain'ny zoatra masina. Teny malagasy moa dia raha ihany le izy fa amin'ny teny izay raha ohatra zao ka ny vulgate izay eto ambany masoko eto. Ny vulgate dia Baiboly latina. Ny Baiboly dia ny texte original zany no texte ny Andohana dia tamin'ny teniny grika sy hebreo. Grika ho an'ny testamenta vavao, hebreo ho an'ny testamenta taloha. Fa nisy mpanompon'Andriamanitra iray antsoina hoe Saint Jérôme izay aty ambadiky ny fanenjehana vavahana kristianina dia nanomboka nandika ny baiboly teny hebreo sy teny grika io tamin'ny teny latina satria teny latina ny tenenana tamin'ny fotoan'andro. Dia io baiboly nadika ny Saint Jérôme io antsoina hoe vulgate.
ary dia mandrakitiny an'io mbola ivolokaty io no ampiasain'ny avana katolika ho fototra amin'ny fandikana ny baiboly katolika, ny baiboly protestant de mengy amin'ny greka sy ny hébreu, fa ny avana katolika kosa dia na mengy amin'ny greka na mampiasa ny greka sy hébreu ary izy dia fototra ny vulgate na ny teny latine, dia io vulgate io eto ambany masoko eto. Ary fombolana roa no ampiasainy rehefa miteny hoe fahoriana izy. Voalohany de lay patio, rehefa miteny fahorian'i Kristy izy de patio no ampiasany azy, nazahoana teny frantsay hoe passion, patio io no ampiasainy. Fa rehefa miteny fahorian'ny olona kosa izy de tribulatio no ampiasainy, lay tribulatio mety tsy de mifanalavitra loatra akory ny dikany, marabaky teny misy itoviny, misy mahasamihafa azy ihany fa tsy de mifanalavitra, fa lay tsy de mahazatra ny Paoly loatra, tsy de mahazatra ny baiboly latinina loatra ny mampiasa ny hoe patio ho an'ny olombelona. Mety mampiasa ihany izy, fa raha miteny izy hoe fahoriana na miteny hoe patio zany hoe fahoriana de mampitodika azy amin'ilay fahorian'i Kristy. Mety mampiasa passion ho an'ny olona ihany izy, saingy tsy afa-tsy akory fa lay passion an'i Kristy ihany no manjary passion ho an'ny olona, de amin'izay fotoana zay mampiasa lay teny hoe passion izy. Raha ohatra zany ka miresaka hoe ny fahorian'i Kristy manjary fahorian'ny olona de mampiasa an'ilay teny hoe passion izy. Fa raha miteny fahoriana andavanandro ny olona fotsiny izy de tribulatio ny ampiasainy. Azavaina. Raha ohatra ka zay na zany tsika teo de teny roa no miverimberina atao anatin'ity teny ity. Fa ilay teny hoe tribulatio zay indroy ny teny miverina eto de milaza fahoriana izay manivana, fahoriana izay manavaka, fahoriana izay manamafy orona koa aza, zay ny dikany. Ny tribulatio zay resahan'ny Paoly eto amin'ity Korinthiana ity zany de tahaka ny rivotra mitsoka, atao hoe misy tafio-drivotra mitsoka, mbola eto Madagasikara tsika mbola vanim-potoana ny olana zao, de atao hoe misy rivotra mitsoka, de rehefa mitsoka ny rivotra amin'ny zavaboary de raha misy hazo fihinam-boa fa afaka raha-poma zao ohatra na ny poara, de rehefa mitsoka ny rivotra de milatsaka ny poma aloha na ny poara aloha ary mihitsana ny ravina tsy ilaina, zay mafy any sisa ny tavela eo. Zay le sarin'ilay hoe tribulatio. Zany hoe le tribulatio le sahan'ny Paoly eto, lay fahoriana na lay fijaliana dia fijaliana manavaka ny tena izy amin'ny mody izy. Fijaliana na fahoriana manavaka izay sandoka amin'ny tena izy. Fijaliana na fahoriana manavaka ny tsy ilaina amin'izay mbola ilaina. Dia milatsaka zany lay rehefa mandalo zany lay tribulatio, lay fizahn-toetra, lay fahoriana, lay fijaliana de miala lay zavatra tsy ilaina, manadio zany lay tribulatio. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto manao hoe ny fahorianay dia na ny fijalianay de manjary fiononana sy fampahirezana anareo, satria ny fijalianay de fijaliana na ny fijalian'ny mpino zany de fijaliana miorina mifamatotra amin'ny passion an'i Kristy. Ny fijaliana mety mahazo ny tsy mpino de fijaliana zay mety nateraky ny fahotana, ohatra nangalatra izy, ohatra namon'olona izy, dia mandalo fahoriana izy na fijaliana. Fa ny fijalian'ny mpino de fijaliana voaza-toetra, tsy fijaliana vokatry ny natao loatra, iny eo fijaliana ihany zay, fa zao lay fijalian'ny kristianina, lay tribulatio kristianina dia ny famatotra tamin'ilay patio an'i Kristy, zany hoe raha nijaly sy manjiry zay de no mitondra ny fijalian'i Kristy eo amin'ny fiainanay, mitondra ny fahorian'i Kristy eo amin'ny fiainanay. De afaka malala ho tsika manao hoe ny fahoriana lalovan'ny kristianina, ny fijaliana lalovan'ny kristianina zany de tsy fijaliana fe fijaliana, fa fijaliana fijoroana vavolombelona ny amin'ny fijalian'i Kristy. Itsika zany raha ohatra ka mandalo zavatsarotra de aza sarahana amin'ny azo fijalian'i Kristy mihitsy io, fa tsy faly ampijaly atsika zany Kristy, tsy faly ampangiry firy atsika zany Andriamanitra, fa ny fijaliantsika de fijaliana amin'ny famatoratsika na ataotsika hoentitsika eo amin'ny azo fijalian'i Kristy, de manjary fampiononana. Tsy mahazo fampiononana isika
na mahazo fampiononana isika rehefa lay fijalintsika io ataotsika mifantsika amin'ilay fijaliany Kristy to amin'ny azo fijaliana dia tonga miara-mitsangana amin'i Kristy isika dia manana fampiononana sy fiononana ao amin'Andriamanitra. Manoloana ny fijaliana raha izany fifamantoran'ny fijaliana sy ny fahoriana ataovy hoe tahaka ny pièce de monnaie tahaka ny vola atao hoe vola 10 na vola 20 dia atao ambadika fijaliana ary atao amin'ny lafiny ilany fampiononana. Ina ny dikan'izany? Mitovy lanja reo. Raha atao amin'ny lafiny anankiray zany ianao ataovy hoe misy ariary eny aminao dia atao amin'ny lafiny anankiray misy sarin'omby ariary io. Atao ambadika kosa misy sarina zava-maniry io. Raha tsara dia saparaky izy iny moa dia mitovy ihany ariary ihany. Dia ohatr'izay koa ny fahoriana sy ny fampiononana kristiana. Ny fahoriantsika zany raha mandalo zavatsara tsika fangiry firiana ka entsika eo amin'ny tompo io dia izao ny ao ambadika io dia tsy lasa danja noho ny fahoriana ny fampiononana. Raha ohatra ka jerena zany dia inona ny toetsaina sy ny toe-po etsika miaina ry havako manoloana ny fijaliana ny fizan-toetra lalovana. Volana martsa moa tsika ao anaty mofina dia mibanjina ny hoe ny fizan-toetra. Voalohany zany dia zao rehavako malala ny fijaliana kristianina na ny fizan-toetra lalovana kristianina dia tsy faharavana akory no entiny fa fanantenana. Raha mijery ny fahoriantsika zany tsika na ny fijaliana lalovantsika dia ny tokony ao an-tsaintsika dia ity fanantenana. Fanantenana. Ny fitaovana ekanjontsika raha ao anatin'ny fahoriana isika dia ny fanantenana. Ahoana ny mahatonga antsika hanana an'io fanantenana io? Satria tsy mora manana fanantenana ao anatin'ny fijaliana fahoriana. Ataovy hoe mamoy havana akaiky ianao, ataovy hoe mamoy olona izay tianao asy akaiky anao indrindra dia tenenin'ny olona manao hoe mionona mahereza. Ahoana nanana fanantenana? Raha ohatra ka raha ohatra ka hoe mafy ilay fahoriana dia tsotra be no mbaran'ny Paoly eto. Ento jereo amin'ny fahoriana nentin'ny Kristy. Jereo amin'ny fahoriana nentin'ny Kristy dia manjary manana fanantenana ianao. Ary faharoa dia izao, minofa misy farany fahoriana io. Tsy fahoriana io akory no tompony teny farany. Ny akanjontsika zany na ny tafitsika na ny ainatsika raha ao anatin'ny zavatsapitsika dia ny fanantenana. Mahatonga antsika manana fanantenana dia mibanjina ny azo fijalian'i Kristy ary mibanjina no avy. Raha ohatra ka iverenantsika ilay ohatra momba n'ilay tribulation teo, raha ohatra ka mitsoka ny rivotra ka mihitsina daholo ny ravikazo, toa hoe mihitsina ny ravikazo zato dia mihitsina ny pomalo dia izao mino ianao fa izao rehefa mihitsina ny ravikazo zato iny dia tsy latsaky ny zato iny no maniry. Ary miary ny pomalo iny fa izao manome endrika tsara tarehan'ilay zava-maniry aty aoriana satria ratsy manimba lay endrika ilay zava-maniry, lay fototra poma, lay pomalo na lay ravikazo may. Dika zany dia izao io tenenin'ny Paoly manao hoe arakaraky ny haben'ny fahoriana nentinay no habetsaka ny fampiononana nomenanay. Hoy nareo amin'ny teny frantsay proportionnel. Zany hoe araka proportionnel tsara zany. Raha betsaka ny fahoriana dia matokifa betsaka koa ny fampiononana. Raha amin'ny tenintsika fampiononana eto dia tsy ilay hoe fisindan'ny alahelo loatra, tsy izay ihany manjo foana ny tenentsika fahoriana, fa raha betsaka ny fijaliana lalovanao, raha mavesatra ny azo fijaliana lalovanao dia izao matoki manana fanantenana fa betsaka mifandanja amin'izay koa ny fitahiana sy ny fifaliana ny famirapiratana omenanao. Raha mitondra azo fijaliana ianao mavesatra dia matoki fa mavesatra mifandanja amin'izay ihany koa ny fitahiana sy ny fifaliana omen'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra tsy miangatra akory fa raha ampandalovon'Andriamanitra azo fijaliana noho ny passion amin'i Kristy na noho nylay fiaretanao ny amin'i Kristy na noho ny amin'ny fahamarinanao amin'i Kristy dia mahazo matoky ianao. Fa proportionnel tsy amin'ilay fahoriana hoentinao iny
ny fitahina sy ny fahasoavana sy ny fifaliana na ny zavatra tolotr'Andriamanitra anao. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe fampahirezana ao anainga le fahoriana. Zay mahatonga amin'ny Paoly manazava mandrakariva manao hoe ny fahorianay no fifalianay, satria misy an'izay proportionnalité na izay fifandanjana ny fahoriana sy ny fampiononana izay ataon'Andriamanitra mifandanja. Zay no natonga antsika manana fanantenana ao anatin'io zavatsarotra, io tribulation na io fahoriana tebiteby, faravampananana, ratrapo sy ny sisa lalovantsika io, manana ary fanantenana. Fa ny faharoa dia izao, tsika manao hoe manana fanantenana. Fa ny faharoa dia izao, sekoly koa ilay fahoriana, sekoly ihany koa ilay fahoriana, mitaiza ilay fahoriana. Tsaroko rehefa miresaka amin'ny ray aman-dreninay zay na miresaka tamin'ny dadabenay taloha, izy moa zany n'olo lefa olona taloha be efa teraka amin'ny taona 20 le tamin'ny fahazazanay dia efa tetika miresaka aminy dia mitantaranay ny fiainan'ny fanjanahantany izy, mitantara ny fahorian'ny fanjanahantany izy tamin'ny fotoan'andro ny hoe tadidiko ny hoe nisiny zany office du riz zany, hoe ny vary taloha dia tsy amin'ny ady lehibe faharoa zany dia zaraina mafy be ny vary ary nasiana ferana zany hoe ty ihany ny vary hoan'ny isa-tokantrano, zao ihany ny vary hoan'ny azon'ny olona, ary na dia ny sira sa teny an-tsena tsisy, lamba teny an-tsena tsisy tamin'ny ady lehibe faharoa nandritra ny fanjanahantany. Ary raha manana vary akotra raha avy any ambanivohitra dia nafenina mihitsy ary tsy samy totoana akory azy fa nivoasana lay vary akotra, ary na ny jiro aza tsy nazo nampiretina tamin'ny alina. Rozoky ray aman-dreny any amin'ny 20 taona any dia mety mbola mahatadidy an'izany hoe nisy an'izany tamin'ny taona fa mety lavitra loatra zany. Fa rehefa miresaka amin'ny ray aman-dreninao koa ianao dia ny ray aman-dreninao koa mitantara ny fahoriana netiny, ary mitantara ilay fahoriana retinretina. Indray any moa zany efa leo mihitsy indray amin'ny teny hoe dadabe koa zany foana, nareo koa zany foana ny tantarainareo, impisaka zay tonga tantarainareo foana, indray miteny an'izany zahay iny miteny an'izany izy amin'ny lafiny hoe te-hampianatra misy zavatra tiany ampitaina hoe niaritra izy, hoe le fahoriana zay ny lalovany, zavatsarotra zay ny lalovany dia nanefy azy. Ary zay ny tantarain'ny Paoly eto hoe tsy ilay zavatsarotra ny fahoriana avelan'Andriamanitra andalo, ny zavatsarotra avelan'Andriamanitra andalo dia zavatsarotra zaka ary mitaiza, manadio, manitsy, manefy, mandrafitra ny fiainan'ny olona ho amin'ny fahatsarana hiatrehin'ny ampitso. Alefisaka tsy anao hoe misy hazo maniry dia eo dony ahoana no itsin'ny ravina vaovao, ny voankazo vaovao raha io dô lefa pomalola lay goavolo na lay ravo tsisy endrika, fa navelan'Andriamanitra hitsany reny, nasian'Andriamanitra rivotra mitsoka mba hampihitsana azy ary dia hisy zavatra vaovao rehefa avy eo. Fanantenana sady fanekena fa ny fizahan-toetra lalovan'ny olona na ny fahoriana lalovan'ny olona dia fa mira firatana ny ao ambadika. Ohatsika manao hoe tsy tompon-klery farany io. Raha ohatra zany ka mijery ny fiainam-pirenena tsika na mijery ny fiainan'ny Madagasikara ohatra na mijery ny andavanandro dia mieritreritra hoe ahoana moa zany Andriamanitra, roviana ihany ny tsara ty fahoriana totra tsy mety tapitra izany, lasa lery taona telo taona totra me mahantra ihany ny firenena, totra me mahantra ihany zay menakary, totra ny tsy mety tsara mihitsy ny fiainanay, ahoana moa zany fahoriana fijaliany toy sa fahoriana sa inona Andriamanitra, totra ny tetena nijerynen'ny olona zay ny azy, totra milamina foana neky totra ny tsy ho tapitra mihitsy. Raha tenena hoe tonelina dia angamba tsy tonelina tsony izy tony sa ina, tendra mafy be izy zany Andriamanitra, mety zay mapetraka tsika ry havako. Fa izao mahazo matoky ny fahamarinan'ny teny tonon'Andriamanitra tonontsika hoe io fahoriana lalovan'ny Madagasikara io zany dia ho famira-piratana mifandanja amin'io fizahan-toetra lalovantsika io no famira-piratany Madagasikara. Mety ho tsy amin'ny androntsika fotsiny izay an'Andriamanitra, mety ho ratan'ilay fahoriana ny taranakaraina roa na telo, tsy maninona mety mitrango zany. Fa izao ny famira-piratana ao ambadika kosa dia inotsika fa maro ny tony tenin'Andriamanitra tony hoe tsy maintsy ho avy ny fampiononana ary amiratra lavitra no izay mety hoeritreretintsika azy, satria arakaraky ny amafy ny fizahan-toetra navelan'Andriamanitra nalovantsika, satria ny fahoriantsika tsy fahoriana misaraka tamin'ny fahorian'i Kristy akory, fa fahoriana nentsika teo amin'ny azo fijalian'i Kristy, lay tribulationtsika noesitsika tamin'ilay patsioan'i Kristy dia manjary fahoriana iarahantsika mitondra amin'ny Kristy io dia matoky isika fa ny fampiononana ho an'ny firenena rahatrizay dia fampiononana
tsara lavitra noho zay mety ho lalovantsika na eritreretintsika koa azy fa ny farany avako malala de eo ambanany Paoly amin'ny andiny fahafito zava-dehibe ny fiaraha-miory de zava-dehibe koa ny fiaraha-mifaly ho an'ny kristianina zay mitondra fahoriana ka mitondra n'izany fahoriana zany teo amin'ny azy fijalian'i Kristy de aoka ho Paoly iara-miombona fahoriana ary aoka iara-miombona fampiononana eo ilay hoe andininy fahafito ary miorina tsara ny fanantenana ianareo satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo fahoriana de la iombonanareo fahoriana tsy tribulation tsony fa passion zany hoe mpino zany rehefa ataovy hoe tsika rehetra samy nanana ny tribulation tsika samy nanana ny fahoriantsika ny fijaliantsika any nen'ny sasany asa tsisy asa rava asa nen'ny sasany maraha fianakaviana nen'ny sasany asa mety maditra zanaka nen'ny sasany mety manana olana tokantrano be de be ny mety karaza fahoriana lovantsika tsy fisina sy ny sisa rehetra samy manana fahoriana ny olona tsirairay ny fijaliany fa izao rehefa mitambatritsika hoe tsika rehetra amin'ny azo fijalian'i Kristy io zay lasa passion zany hoe lasa passion hoentina eo amin'ny Kristy le izy de lasa ny fahorian'i Kristy zany no mitondra ireo fahoriana rehetra ireo de lasa iombonana zany lay fahoriana arakaraky ny anatonantsika azo fijalian'i Kristy zany lay fahorian'i Kristy zany de manjary miombom-pahoriana isika tokony fiainana mandeha ho azy mihitsy zany amin'ny kristianina ny fiombona-pahoriana mampieritretrabe afaka malala ny fiainantsika kehitriny le atao sy Antananarivo renivohitra fotsiny ohatra de mahita ianao hoe miamiena ny fiombona-pahoriana ohatra anaty manjoa de indraindray lasa mihafa fotsiny ohatra atao hoe Ambohimanarina, Itosy, Ambomangakely reny zany zao samy commune daholo nandidina Antananarivo eto fa eo de vitanao ny fahasamihafana tsy mila mandeha lavitra akory raha ohatra ka amin'ny faritra andrefana Antananarivo indray atao hoe Ambohimanarina na Ambobao Ambohidratrimo am'ireny rehefa misy fahoriana feno ny olona feno fiangonana feno mipamangy fa rehefa vola Antananarivo ianao de zao eo am'izay fa manomboka amin'ny riva raha didina ny trano tsisy miandry fatotsony eny hoe eo la sécurité sao de misy mpangalatra zany rehetra zany eo fa lay ataotsika hoe na de any am-piangonana azy na de mipamangy azy de hitanao hoe tsy mitovy amin'ny any ambanivohitra any ambanivohitra any raha miresaka any any faratsimo anao na ny Antsirabe na ny Akazobe na tahaka zany na ny Manjaka de mbola any mbola havana na de za fiafy mipiralaza mbola havana ary rehefa mampiasa an'ireny tâcheron reny ianao de atao hoe miaka tâcheron anao atao hoe olona any Ambomandroso na any Ambatolampy na avy any Manalaloha de zao miaratsy tonga izy rehetra ganginao hoana retoloreto ny tsisy tonga de fa ahoana tena le zafy mipirala tamin'ny dadanay tena tsy afaka mihitsy zahay lavitra be zany raha ohatra ka jerena fa zao mety ho akaiky amin'ny fijerentsika azy fa mahavita mijanona tsy miasa mandritra ny telo andro izy tsy lahy tsy fiasana ny tiany pastera tenenina fa le hoe fiombona-pahoriana fa eto Antananarivo ianao cousin de efa tsy eo fa misy fahoriana cousin raitaporana indray tsy eo cousin raha tsy eo fahoriana dia izany rehetra any mampieritreritra ny hoe ohatra nefa miavery lay fiombona-pahoriana hotsika manao hoe arakaraky ny anatonantsika ny azy fijalian'i Kristy no mahatonga antsika mahay miara mitondra ny fahoriana ary de zaka lay fahoriana satria rehefa misy olona mitaraina fahoriana amintsika de indraindray tsy haintsika amin'ny mampionina satria tsy mahay mampionina satria tsy mionina tsy mahay mampionina koa satria tsy nitondra lay fahoriana atao amin'ny azo fijalian'i Kristy hoy Paoly manao hoe ny fahorianaina ny fijaliana entinay de manjary ahaizanay mampionina sy mampahery anareo zay olona efa nandalo fijaliana de mahay mampahery ny olona nandalo fijaliana zay olona efa nandalo fahoriana de mahay mampahery ny olona nandalo fahoriana zay olona efa nandalo zavatsarotra de mahatakatra tsara ka mahay mampahery ny olona nandalo zavatsarotra zay io teneniny Paoly io ny fahoriana ndrika io sy Paoly manjary nahasoa anareo satria lasa hainay ny mampionina sy mampahery anareo le afaka malala adiditsika pino ara ny mifampahery aza mba malaina mifampahery amin'olona aza mba malaina miain'olona ao anatin'ny fahoriana de zao aza mandatsa satria rehefa misy olona tsy mahay mampionina fa mandatsy izy
kenao koka fa tenena ohatr' zao hoe le olona mba mitaraina aminy le olona mba miresaka amin'ny fiainana le olona de mandatsy izy ka nareo ko ngefa ohatran'zao hoe zao ke ny tokony natao hoe te hiteny izy rehefa miresaka amin'le olona hoe marina foana le anazy marina zay zavatra ny teneny mety marina ke le zavatra ny teneninao taminy fa tsy nataon'le izy de mandatsy ianao satria hoe kenao ngefa nyteneniko tam'izao hoe satria mahana zay fironana zay tsika ao anatytsika maha-olombelona tsika te hiteny hoe za marina fa ianao diso ka tsy hoe ianao marina fa izy ny diso tsony ny zava-dehibe eo fifafatany fa diso izy fa ampahirezo izy hoe zao zany tsy ny filazanao amin'ny fahadisonotrony ny zava-dehibe fa ny fampahirezanao azy hitraka ahazakany n'le fahadisono raha diso izy fa maiza mampahery avako malala mety tsy voatery diso koa izy fa mety narahany any ankely le nitenena taminy fa zao noho ny toejahatra maro samihafa nitranga tamina didina azy de diso ihany izy de ninjera ihany izy na tsy nontsylety ihany izy na nitondra fahoriana ihany izy ty la tenenina de zao mahaiza mampahery de mety miteny tsika hoe ka za nke tsy mahay mampahery eny tokoa ny olona nandalo zavatsarotra ny tena mahay mampahery de mandrarara mijoro vavolombelona ny fampaherizana fa i Paoly tsy vitany hoe aoka iombona fahoriana ihany ianareo fa miombona koa fifaliana mety ny malagasy mety ho malagasy tranainy fa ny malagasy loateana moa de sady tsy mahay miomby pahoriana tsy mahay miomby pifaliana ankehitriny efa de zay mitsika zany zao araka le ohatra teo hoe be dehibe amitsika sady tsy mahay miomby pahoriana sady tsy hitany amin'ny fahoriana tsy hita koa rehefa fifaliana fa nitolo taloha de mahay miomby pahoriana izy aloha farafakeliny fa io Paoly manao hoe aza amin'ny fahoriana ihany amin'ny fijaliana ihany miombona fa miaraha koa mifaly amin'ny fifaliana fa tsy hoe rehefa faly le namanao dia ialonanao izy rehefa faly dia tezeranao izy rehefa faly de averanao ifaly rery ihany fa io Paoly manao hoe zao no izy miaraha koa mifaly amin'izay mifaly na eto hoe tahaky ny iombona nareo fahoriana no aoka koa iombona nareo fifaliana araky ny iombona nareo fijaliana de zao aoka koa iombona nareo ny fifaliana avako malala fiaina kristianina de nitsoron'Andriamanitra itsika ny manasarotra ny fiaina kristianina efa nitsorony Jesosy ny fiaina kristianina itsika ny manasarotra azy asarotsitsika ny fiainana fa Andriamanitra efa nanatsotra azy tamin'ny lalan'i Jesosy ary efa nanomeny fanamasina tato anatin'ny olona hananany olona fandresena sy fahatserovana fa mandresy izy alahelo ary avako malala raha mandalo fizaham-toetra ianao de misaora fa ombadiky ny fizaham-toetra tsy misy maniry fijaliana akory fa izao misaora amin'ny zavatra rehetra fa ombadiky fizaham-toetra io fa mira-piratana ary misy namanao mandalo fizaham-toetra miarahako mitondra aminy an'izany tsy ao anatin'ny fahoriana ihany koa nefa fa ao anatin'ny fifaliana koa miaraha aminy vavakisika Jesosy misaoranao zahay fa mamety tombonandro anay ianao mamety tombo-pifaliana anay ianao tsy ny fahoriana ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanay fa ny fifalianao tompo anatin'izao fotoanany karemy zao de zay fahoriana entinay zay fijaliana entinay zay fangirifiriana entinay dia efa nentinao ka manjary fahorianao manjary tebitebinao manjary entanao taony azy fijaliana ary de tonga fiononana sy fampiononanao anay ny fiarahana aminao tompo meo anay ary ny toe-po mahay mazaka zavatsarotra omeo anay koa ny toe-po manaiky hianatra amin'ny zavatsarotra omeo anay koa ny toe-po manaiky hamantatra ny tenanay ao anatin'ny zavatsarotra ka iorenanay finoana ao aminao Andriamanitra de ataovy mahay miara ory amin'ny namanay zahay Jesosy ataovy mahay miara-paly amin'izy ireny omeo foty namana tahaka anao Jesosy misaotra tompo amen